efa hiparitaka manerana ny faritra roa amby roapolo ny tetikasa ny fampandroana isa-paritra izay tetikasa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny IEM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar izay napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Sehatra sa rehetra dia iasany IEM ka isan'ireo ny faritra boeny. Ndraiky ny faritra dia izay ny IEM dia napetraka hitady ny olona ety amin'ny fotony, indrindrindrindra ny tanora izay mahafantatra ny olana ety amin'ny faritra nefa manana vahaolana izay tsy nahazo miteny hatramin'izay amam-polo taona marina azoantsika amin'ny fahaleovan-tena izay ny tanora manana ny fahaizana manan-karena amin'izany ny faritra. Fotoana izao zany taritana azy tanora tsangana amin'izay fa zao fotoana satria tanora no filoha-pitarika atsika. Tanora chef de région kely mbola napetraka amin'izao fotoana izao hitona zany vinan'izany ka zay ny andraikitry ny IEM anatanteraka an'izany. Samy mahita tombontsoa avy amin'ny IEM avokoa ireo faritra iasan'ny tetikasa ity. Manana tombony araka izany ny faritra boeny amin'ny tetikasa filoham-pirenena. Misy zany amin'asa izay iarahana amin'ny teknisianina ny IEM eto Mahajanga ary hitatsika eo moa zany ny résultat zay fiainana zay ato tsy maharitra zay fa vetivetika dia efa hita amin'ny vahoaka hoe misy ny fanatanterahana ny velirano izay napetraky filoha Andry Rajoelina eto amin'ny faritra boeny. Ny sehatra rehetrarehetra na miaingana indrindra zao atsoatsy na amin'ny resaka fambolena zany na amin'ny resaka fandriam-pahalemana fa hitatsika eo zany ny résultat zay zavatra zay. Izay manokana moa zany asa no atao zany fa tsy resaka ka aloha hita ny asa dia hitatsika eo hoe ahoana ny fipetraka ny omaly no nitsidika ny lehibe ny faritra boeny mpisolo-toerana ny ekipa ny IEM aty amin'ny faritra boeny. Manana anjara tandrifina amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Nomeny ministera lanja manokana ny mpanjifa malagasy amin'ny sehatra ara-barotra rehetra mba hisy tombony azon'ireo mpanjifa hoy ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifana aty amin'ny faritra boeny. Isan'ny vaindohan-draharaha ny politikan'ny ministera zany ny fiarovana ny consommateur. Borofiny zany tampananganana ny organigramme vaovao anisan'ny direction raiky mipetraka zany direction de protection des consommateurs. Dia matoky zany fa amin'ny asa atao amin'ny ho avy zany resaka fiarovana ny mpanjifa zany anisan'ny priorité de priorité ny département ny ministère misana ny varotra. Ka raha hijery amin'ny avakivaky zany hoe manakory ny asa ataon'ny ministera amin'izay fiarovana ny zone mpanjifa zany. Voalohany zany misy ny resaka fanabeazana atsika consommateur amin'izay fahafantarana zay resaka zone zay sy iarahana amin'ny salahy amin'ny entité rehetrarehetra nareo journaliste na zareo association miarana zone mpanjifa. Nanamafy ny filoha régionaly ny tambazotra mpiarana zone mpanjifa mifamiezaka ny tambazotra misy eto Mahajanga mametraka sy mampafantatra ireo rantsa mangaka rehetra izay voakasika amin'ny fiarovana zone mpanjifa. Ny fiarovana zone mpanjifa moa be dia be ary eo no matetika tsy fantatra ny olona, le olona zany mieritreritra fa hoe le resaka fanjifana tena hoe sakafo foana no andraikitra anay nefa araka an'ireny rehefa voalaza reny rehefa zavatra rehetrarehetra misy fanjifana na resaka fitsarana le misy justiciable ny filazany zareo anazy misy resaka fanjifana daholo fa tsy voatery resaka sakafo. Zay moa ma société civile anay hitovizanay rehetrarehetra hoe mi-interpeller ny fanjakana zany hoe mampatsaha ny mpitondra fanjakana rehefa misy tsy mety ataony dia tsy mety tsy mi-intervenir zahay miteny amin'ny fanjakana hoe tsy mety zao zavatra ataonareo zao fa mba jerevao akaiky. Zay zany ny andraikitra anay. Efatra taona no nijoronay mafy ny asa satria zay ma société civile anay manao asa maimaimpona. Androany Zoma fa 12 Marsa no anamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny zone mpanjifa. Voavono ara-potoana ny afo rehefa ny fandrombahan'ny fokon'olona mipetraka ao amin'ny doany miarina rivo. Ny fahafito ny volana Mars ifo ny fahavalo ny volana Mars lasa teo nisy nandoro tamin'ny lalan'ny essence ny trano ny ampanjaka ony société Resampa toria ny Andriamsara efa dia manakasina avy any Menabe. Tamin'ny fotoana io dia saika mahitao ny zanany lahy kely hitana ny ampanjaka vavy moa
dia voany izay essence izay ihany koa. Essence io fa natoraka tafitra aminay ihany ny antso fokon'olo moka zay tamin'izay fotoana zay satria zahay mbola tsy natory tena tsy nahita tory izy manao an'le zavatra zahay tena mijery ary tena au courant tanteraka nirehitra ny afo tena nirehitra ny trano manao antso avy zahay tompoko ragnandria lafoko fandria lahy ry zanaka mena be ato za hoe longonareo adoany ato mba jerevonareo akeko fa vonoen'olo ato io olo adoany ato zaho manana doty ary manana olo soupçonnevako fa noho le raha tsy tratsy zany mikaika nareo manam-pahefana mikaika nareo mpanao fanjakana mbo jereo zahay rolahy tsy mandry fahalemana ny eny amin'ny doany amin'izao fotoana izao manamafy ireo mpitantana sy ny soja be ao amin'ny doany fa anomboka anamafy ny fiambinana satria misy ny manao ankasiparana saingy tsy fantatra atreto ezaka zany ny tompona andraikitra voalohany ato amory tanora ary angataka amin'ny manam-pahefagna ifotony toy ny fokotany zany hoe mba anaovagna andrimasom-pokon'olo satria nyle fiambenagna ny sécurité an-tanàgna zany salany hita fa tsy de misy loatra ny fandriam-pahalemana satria izy araka ny tantarany zanako vavy tary misy zany torabata amin'ny alina misy koa mateo zany toraka essence miaraka amin'ny fanafody aby ny mesa nanaovandreo azy aloha mbola tazanay matso teo zay natazana mihitsy miaraka am'le fanafody natoraka andreo tagny tegna mary madoany teto tsy de milamigny loatra zy teato hoe aka ny teo ma aran'ny politique mandana azy tiato ifatiavan'ny tegna mandana azy tiato betika ny zavatra atao ato fa tsy zavatra miarigny mihitsy le zavatra atao ato nafo mpagnano gazety avy aminay fa tianay hilamigny zaka ty tena toerana ihany koa ny italie patry ny ORTCM izay nanamafy fa maly eo tena ny resaka kolotsaina tsy misy idira ny resaka politika araka ny voafaritra ny lalàna dia voarara ny fampiasan'ny olon-tsotra ny fiara ny manana fitaratra miloko mainty izay natokana ho an'ny mpitondra fanjakana ireriany izy ireny ireo fiara manana fitaratra miloko mainty na ny version d'origine dia tsy maintsy manana taratasy manokana avy amin'ny visite technique manamarina fa d'origine ny fitaratra mainty ny fiara ampiasainy ankoatr'izay dia tsara dalàna ireo fiara raha tsy mahazo ny fahazangon-dalana manokana malohan'izay dia mbola isy ny etsika ho fanaramaso ireo fiara mivezivezy ka mampiasa ny fitaratra miloko mainty nefa tsy manana taratasy fahazon-dalana manokana izay horaisiny polisy-pirenena an-tanana izany raha ny fanazavana avy amin'ny mpitandro filaminana dia azo atao tsara ny misava ireo fiara mampiasa ny fitaratra mainty ireo tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny famerenana eny anivon'ny fiarahamonina ireo vehivavy voafonja sy teraka tao am-ponja hoy raha matota le kabinetra ny fitsarana eny misy paikady ny ministera araky ny fantatsika moa zany fa anisany imasoa ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana zao anatin'ny politika ny ministera ny fitsarana zany dia ny fanatsarana na hoe fanamafisana ny fiverenana ireny voafonja ireny eny amin'ny fiarahamonina na hoe politique de réinsertion sociale fantatra tokoa fa hoe misy voafonja vehivavy izay miteraka ato am-ponja reny zany izy ireo dia misy zanaka ihany koa miaraka voafonja ato dia efa nametraka zany misy direction misana mahakasika an'izany ny ministera dia manao politika izy ireo ijerena akaiky ireo zaza zanaky ny voafonja vehivavy miamitomby ihany koa ny isan'ireo voafonja ary efa miaratsy ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa eo amin'ireo tobo fanarenana manerana ny Madagasikara ka ho isy noho izany ny paikady ho fametrahana fonja maromaro sy fonja manara-penitra ny fotodrafitrasa mahakasika ny fonja iarahantsika malala fa efa antitra dia antitra tokoa ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara ny fitondram-panjakana izay tarihany filoham-pirenena moa zany dia anisany efa nametraka izy ao amin'ny tanjona izay hotratrariny amin'ny lahara-pamena amin'ny ministera ny fitsarana dia ny fametrahana fonja manara-penitra ny ao ministera ny fitsarana ihany koa dia hiezaka ao anatin'ny politikan'izany ny ametraka fonja maromaro manerana ny Madagasikara ary izay fametrahana ny fonja izay moa zany dia apetraka arakaraka ny lahara-pahamena izay hita amin'ireo fonja tsirairay ireo ny fanatanterahana ny asa izay atao raha hoantsika eto mahajanga manokana dia ny fametrahana fonja na ny tobo fanarenana ao Marovoay no tena lahara-pahamena akaiky indrindra Madagasikara fitiavana tanindrazana
fandrosoana ministère de la justice décret numéro 2018-1640 portant nomination du procureur général près la cour d'appel de Mahajanga. Le président de la République par intérim, vu la Constitution et les textes subséquents, vu le procès verbal de la session des 14, 15 et 16 novembre 2018 du Conseil supérieur de la magistrature, en Conseil des ministres, décrète article 2, conformément à l'article 130 de la Constitution, M. Antoine I.M. 248-845, magistrat du premier grade, est nommé procureur général près la cour d'appel de Mahajanga. Andriamato Antoine no voatendry ho tenoa ny mpampanao lalàna ambony eo anivy ny fitsarana ny faritany ny Mahajanga raha ny didim-pitsarana ny voaka manana ezaka lehibe no tenoa ny mpampanao lalàna ambony vaovao amin'ny fampiarana lalàna eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara indrindra amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ity. Ampanjakana ny etaetan'ny vahoaka dia fantatratsika fa ny fandriampahalemana ny zavatra takian'ny vahoaka ka dia izay ny lahara-pahamehana. Izay dia ohatran'ny teniko teo raha-pirenena hono tsy nanakavana ka na amboako na ambon'olona rehefa vandana dia kara ho an'izay zatra manao lalandrinina fotoana ny angamba izao iverenana amin'ny fanarahan-dalàna. Andro zoma 12 mars no nametrara tamin'ny fomba ofisialy ny tonia ny mpampanao lalàna ambony eto amin'ny fitsarana amin'ny faritany Mahajanga izay notrony ny ministra ny fitsarana sy ireo fianakaviam-be ny mpitsara manerana ny Madagasikara.